ny fiadanany tompo amin'ny tsy alady mandraina ity ety amin'ny FJKM Ambatolampy tapitanàna no misy anay synodam-paritany Atsinanana Karatra fahazavana tetina natanterahana ny fampovavana hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina izay notarihan'ny Brofo Ibe izany sampana lehilahy kristianina izany asaina ianao hiaraka iombona aminay amin'izany fampovavana izany. Alahady faharoa ambin'ny folo ny volana May taona 2024 alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho alahady ny sampana lehilahy kristianina sady hiainana ny lohahevitra hoe mampahery ny fanahy masina. Fampovavana endriny voalohany no imbonantsika amin'izao alahady ny selika FJKM izao. Aokarisika anomana ny fomampanantsika anatrika ny tompo. Ho an'izay olona voantso malalo amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, ampitombona ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Tsangana hitera sy anome voninahitra ny tompo isika. Sokafy ao alohantsika ny salamo fa 2:20 iarahantsika mamaky ny 1:1 ka hatramin'ny 1:20. Aorianan'izay dia ny hira fa 7:20 sy 300, ny 1:1 ny 2 ary ny 3 hisy ny vavaka vao mipetraka isika. Salamo fa 2:20 1:1 ka hatramin'ny 1:20, hira 7:20 amby 300, 1:1 ny 2 ary ny 3 hisy vavaka vao mipetraka isika. Iombonantsika ary ny mpanao salamo manao hoe: tsara ny iteran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ry avondrindro, ary anambara ny famindram-ponao no ny maraina sy ny fahamarinanao no ny alina amin'ny valia tolofolo sy amin'ny feom-bokana. Fa mifalianao amin'ny nataonao a Jehova, ny asan'ny tananao no biby. Jehova, akory ny alehibe ny asanao, lanina indrindra ny fisainanao, niketrika tsy mahafantatra izany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiro taka ny ahitra ny ratsy fanahy, ary mamono ny mpanao ratsy rehetra, dia izany no fandringanana azy mandrakizay. Ny fianao Jehova dia avy mandrakizay, fa indreo ny fahavalonao Jehova, fa indreo ringana ny fahavalonao. Miahaka ny mpanao ratsy rehetra, fa ny tandroko kosa sandratrao tahaka ny any ambomanga. Mihosotra dilolo vaovao ao, ary faly ny masoko mahita ny amin'ny fahavalona, ary finaritra ny sotoko mandeha amin'ny ratsy fanahy izay efa mitsangana mery ary. Amen. Na tsy milentika avizay mitondra ny fisana, aloky ny fasana no mipetrana, nefa andronona solonao ny alina. Garandro sotsa rany mazava ao fantatray tokoa ilay manao zaho farazava ny zao tontolo izao, nazava sy any tsy zay aleana. Ny fitarikana na efa hitare, manazavana ny kelina ny lehibe. Vavaka sikariavana, midera sy manome voninahitra anao izay Tompo,
Andriamanitra ray ny fahazavana, ray ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Nomenao andro vaovao, nomenao zao fotoana zao ndray zahay rehetra mba hisaotra sy hanome voninahitra anao. Koa dia misaotra anao zay tompo, nomenao an Jesosy Kristy lay tompo sady mpamonjy anay, zay namonjy anay, nanaisitra anay, niala tao maizina ao amin'ny fahazavana mahagaga. Nomenao ny fanahy masina koa zay tompo, zay mitaro-dalana anay, mampahery anay, ahafanay miaona aminao, nandresy lahatra ny rehetra mba hanatrika ny voninahitra ao. Koa dia mangataka aminao zay, ny anatrehanao feno zao fotoana zao, ny anambaranao ny sitraponao aminay, ary koa ny toeranay eo anatin'ny fahazavana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Dia ho deraina mandrakariva ny anaranao raha izanaka ary fanahy masina, ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Aleluia, amen. Petraka isika. Rehefa namalalo amin'ny tompo, enoy ampanajana ary eritrereto tsara ny sitrapon'Andriamanitra nomen'ny tompo atsika. Aorianan'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hira 720 andininy voalohany sy ny faharoa. 720 andininy voalohany sy ny faharoa. Hoy ny tompo, fa izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana zay antsontsika hoe Abaraio. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mangeraka ny lasy, sambatra izay manana ny teny vaventy ka mitady azy amin'ny forehetra. Amen. Ny hira ho ataontsika aorianan'ny vavaka fekekeloka dia ny hira 300. Hira 300. Rehefa namalala eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia andeha isika andeha tena ary hanaraka izao vavaka iombonantsika izao. Vavaka isika. Tompo, efa nomenao ny teninao izahay, nomenao ny fanahy masina zay mitaro-dalana anay hahatsiaro, fa efa natsangana ho zanaka tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ny mpino kristianina sy ny fiangonana kristianina. Koa dia misaotra anao indrindra. Mangataka aminao hatrany izahay, ny hitoeran'ny fanahinao aty anatinay,
mba ho zanaka feno fahendrena izahay eo anatrehanao ary mpanompo feno fankatoavana eo anatrehanao Kristy Tompo. Tsapanay anefa fa olombelona mpanota izahay, tsy tanteraka izahay, tsy mandray ny andraikitra amin'ny matompona andraikitra anay lehilahy kristiana izahay eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiarahamonina, na dia efa nantsonao amin'izany aza. Koa te indreto izahay manetry teny eo anatrehanao Kristy Tompo, ianao ilay lohan'ny lehilahy kristiana rehetra, lohan'ny lehilahy rehetra, mamela ny elokay re, mamindrafo aminay, fa tsapanay ny tsy fahatanterahanay, kanefa te ho tanteraka izahay, te handroso amin'ny lalan'ny fahatanterahana izahay. Koa te tario izay Tompo, tario mba hahery mandrakariva noho ny asan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, ary anantenanay valim-bavaka. Amen. Rehefa malala rehetra amin'ny Tompo, atsika izay nibebaka marina tokoa, miaino ny vavaka ka mamaly izany ny Tompontsika. Koa te mitsangana, raiso amin'ny finoana ny teny famelana ny elontsika sy ny fanavaozan'ny Tompo antsika indray. Aorinan'ny teny famelan-keloka dia ny hira 3:7 andinin'ny voalohany sy ny fahatelo no ataontsika. 3:7 andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Hoy ny Tompo: fa fonombola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany isika. Amen. Noho izany tenin'ny Tompo izany ary havana, dia voavelany ny fahotantsika no ny anaran'ny masina midirany Tompo. Sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy saintsy voavelany ary tsy misy fitarana fangarina. Amen. Favoavontsika inatrany mpamonjiko no misy aim-baovao, irany Jesosy no tena avotro, ka sambatra sy tetika
tarerifo nikatratapaka iajambany tsay manjo izao dia afaka nirany Jesosy no tena avoko asambatra ao sy tetry ao ampo. Repino kristianina malala, andeha isika hitsoro vavolombelon'ny tompontsika ka hanambara ny finoana amin'ny maha-kristianina. Amin'izao alady faharoa izao dia ny fanekam-pinoana laharana faharoa, fanekam-pinoana nikeanina no andeha ho ambarantsika miaraka izao. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy nariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. No mbola teo amin'ny azy fijaliana ho fanavoatana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Miakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanany ray. Avy any ny haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany. Isika mino ny fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambarany apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-kely, sady manantena ny fitsanganany maty, ary ny fiainana makazay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Sao dia iroso amin'ny asan'ny fiangonana isika, dia nirarahan'ny fiangonana izany. Miorena tsara aza miova ary lehilahy mahery. Izany teny fanefa ny sampana lehilahy kristianina mandritra izao taom-piasana 7:12, 7:20 izany no zao no hiarabanantsika rehetra, sampana lehilahy kristianina sy isika kristianina rehetra manatrika izao fotoana izao. Ny voalohany dia fiarabanantsika rehetra izay tonga manatrika etona. Eo ireo mpiandraikitra fohy be eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay ahitantsika solotena manatrika etona. Eo ihany koa ianareo braony sampana lehilahy kristianina fohy be Tsikema izay tarihany n'Andriamatoa Filohany miaraka amin'ny ireo mpiara-miasa aminy miaraka amin'ny etony. Eo ihany koa ny braony sampana lehilahy kristianina synodam-paritany fahavalo amby telopolo izay tarihan'ny filohany sy ireo mpikambana ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina synodam-paritany fahavalo amby telopolo izany. Eo ihany koa ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny Efitsikema atapon-tanàna Ambatolampy. Eo ihany koa isika sampana lehilahy kristianina eto amin'ny Efitsikema atapon-tanàna. Fa miarabantsika rehetra mahatratra izao alahady ny trotronam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina izao manerana ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ary miarabantsika sampana lehilahy kristianina rehetra ihany koa manaraka izao fandarana izao, ary mametraka antsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Dia izay ry havana no raharaha azo ampitaina amintsika dia ny tompony omba sy tahiry antsika, ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ravana malala noho ny fandaram-potoana isika amin'ny alalan'ny asan'ny fiangonana manaraka dia ny rakitra izany. Aterina ety anoloana ny rakitra ny hira fa 7:300, hira 7:300 no ataontsika mandritra an'izany,
iza no hanompo an' Jesosy soa, iza no anaiky mba ho azy moa. Rehefa vita ny rakitra dia ajanona ny hira. Iza no hanompo hoan'i Jesosy, iza no anaiky mba ho azy moa. Tamonjy ka mety zare Jesu tomponayo teto izany avy manaiky ka manasana. Zareno mety andeha hitsangana isika anao ny hira faefatra andenin'ny faefatra faranana amin'ny amenina amin'ny fanolorana ny rakitra. Anomana ny foamampanantsika ary sika izao hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ny isantarana an'izany dia ny 10 minitra ho an'ny ankizy ny tanora ary ny zatovolahy kristianina. Hitsangana ary izao ny ankizy ny tanora ny zatovolahy kristianina anao ny hira 770 andinin'ny faharoa. Dia izy mpanompon'Andriamanitra izay efa voalahatra anatanteraka izany fampianarana izany 770 andinin'ny faharoa. Ho an'ny ankizy sy ny tanora ry havako no hitondrana ny hafatra ary ho an'ny zatovolahy kristianina
ary ampiarany amin'izany koa isika efa lehibe, tsy ny zatovolahy ihany fa na itsika efa lehibe ary dia alohan'ny erisoantsika mifanomezana ny tenin'Andriamanitra sy ny hafatra hivavaka isika. Jesoa misaotra anao izay raha omenao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, ny zatovolahy kristianina mba amin'izay efa lehibe koa aza, samby andray hafatra amin'izao hafatra ampitaina izao, amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Misy soratra tahaka izao ry havako ato amin'ny Salamo 8:20, ny 5. Raha ohatra ka hitantsika izay dia ny 5:4 zafady. Indro toy izany no hitahina izay toy izo izay lehilahy matahotra ny Jehovah. No resantsika eto zany dia ny lehilahy matahotra izy any Jehovah, ary zay mba fanambytsika rehetra, zay mba hitahitantsika rehetra, zay mifaniritsika rehetra, mba lehilahy matahotra ny Jehovah isika rehetra, manomboka avy amin'ny fahazazana hatramin'ny fahalehibiazana. Zao ary le 10 minitra antsika. Tamin'ny toerana anankiray ry havako nisy tantara kely tahaka izao. Nisy mpivady vita fanambadiana ara-dalàna. Ny atao hoe ara-dalàna dia vita soratra, vita fankamasina. Ny fanambady zareo, ny tokantrano zareo nandritry ny 9 taona. Tao anatin'ny 9 taona ny arahany zareo, tsy fantatra inona ny asan'ny maizina, inona ny asan'ny devoly na azan zareo, samy nanao sakely-dalana zareo. Izy roa nefa tsy mifampiresaka ary tsy mifankahalala hoe ity manao an'izao na ity manao an'izao. Dia nandeha ny fotoana tany aloloha tany, dia nisy tsy fahasalamana nahazo ny raiky-alahy. Dia rehefa natao ny dinika dia nanatona fifoazana, dia ozy ny fifoazana hoe mila manolo tena tsara ho an'ny tomponareo, nareo tsy ampy fanoloran-tena. Ka zao nareo zany dia ohatrany tsy tena mifandray nareo mivady tazatazana, tsy tena mifandray, mifamela heloka ianareo aloha. Dia ny fanatony izy roa dia ifamela heloka, eo zany ny mpiandry ifamela heloka izy roa. Rehefa hoarosy ny famelan-keloka dia ilay raim-pianakaviana no ny teny voalohany, zao no le tenin'ilay raim-pianakaviana. Izy hoe mifona aminao za madamako, mifona aminao za vadiko, mifona aminao za seriko, mifona aminao za lay malalako, nitononona aby ny anarana fiantsonan'ilay vady, mifona aminao za fa tena tsy nety ny natao, fa za dia nanao vady kely nampirafy. Ary raha hitanao ry tragno tsara tarehy ry tazantsika ry izy dia volantsika tato ihany no nalaiko nampiasaina nanaovana ny tragno ho an'ny vehivavy ry ambadika ry. Izay tenin'ilay rangahy. Ahoana zany lay ramatoa amin'izay? Mivonto ny fony ary raha nareo viavy tamin'ny plasiny dia inona ny teninareo? Raha ianareo vehivavy zao zany mba hanontanianany zany dia ilazanany zany dia inona ny teninareo? Odya, isaraka, hiala mitokantrano, horavana, zay zany ny ianareo. Dia nampitenenina koa ty ramatoa ty. Rehefa nampitenenina ilay ramatoa dia zao ny anazy: zaho izy nandritry ny 9 taona ny arahantsika, dia vehivavy tsy marina koa za fa niteraka anankitelo tsika hozy izy. Indrisy anefa fa ny anankiray amin'ny ihany mba anao.
dia ahoana zany raha isika lehilahy indray ny tratran'izany rava sa tsy rava dia tsy misy ambony noho zany atao hoe famelan-keloko zany ry havako amin'ny fiainana, tsy misy ambony noho zany hoe fihavanana zany, tsy misy ambony noho zany hoe fahatahorana ny Jehovah zany, zay le teny fiditsika teo lehilahy matahotra ny Jehovah. Dia nahagaga tahorin'io zareo naninona ny famihina. Dia raha nareo zao amin'ny place zao dia tsy avy famihina, za dia tsy manaiky an'izany fa ny famihina zareo tsy ataotsika ho problème zany, andaotsika hifankaty, andaotsika hirahina, andaotsika hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. dia nareo zany zao ny anontaniana hoe rava raha nareo tamin'ny toeran'izany, rava mihitsy zany. Areo nahitantsika ry havako zany Jesoa mampiavana zany, zany fanamasina mampahery zany, dia mba hajereo zany indrindra ny teny tokana amaranako azy le hoe mba manana fijery miabo isika ankizy sy tanora, zatovolahy kristianina, indrindra lehilahy kristianina zay fa mitondra tokantrano, manana fijery miabo. Satria ny fijery misy firy roa, ny fijery miiba sy ny fijery miabo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ny raha 150 andininy faharoa sy ny fahatelo no ataontsika dia hisy hivavaka ary hovakina amin'ny sesy ny soratra masina voalahatra ho antsika. 150 andininy faharoa sy ny fahatelo. Ivavaka isika
Andriamanitro iendrezan'ny fifalianay ankehitriny, mbola afaka andre ny teninao, afaka andre ny afatra avy aminao. Fa nay masina tompo idino eto, ahafahanay mizotra tokoa amin'ny faniriana tsara hanaraka ny dianao. Ary dia mitenena Jehovah fa voninkaino sy hanambarana ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Mpitsara toko faefatra ambin'ny folo, andininy fahadimy hatreo amin'ny andininy fahasivy. Mpitsara toko faefatra ambin'ny folo, andininy fahadimy hatreo amin'ny andininy fahasivy. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Dia nidina Samsona sy ny ray aman-dreniny nakany Timna. Ary no tonga tao amin'ny tany mboaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nyherona taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah. Ary ilay liona tanora dia nosamatsamany ohatra ny fanasamaka zanak'osy, nefa tsy nisy na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidina izy ka niresaka tamin'ny ravehivavy, ary nafinahitra ny Samsona izy. Ary rehefa afaka kelikely dia niverina pakatra azy Samsona ka nivily iza ny fatin'ilay liona. Ary indro nisy reny tantely nivangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ny liona. Ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany, dia nihinana teny am-pandehanana izy, ary nakany amin'ny rainy aman-dreniny izy, dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady, nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ny liona no nangalany ny tantely. Amen. Mbola tizantsika ny famakinany teny sotra masina. Izany diotantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Jaona, filazarany tsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahinana ambin'ny folo dia raisina amin'ny andininy fadimy ary faranana amin'ny andininy raika ambin'ny folo. Refito zany dia ary vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny makany amin'izay naniraka aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ankaiza ianao, fa satria nilaza zany taminareo aho dia votona alahelo ny fonareo. Fa izao milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia irako ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia mipaika izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Amen. Mbola toy mivaky ny teny. Izany dia hitantsika amin'ny Galatiana toko fahenina dia resana amin'ny andininy voalohany ary faranana amin'ny andininy fahafolo. Revito zany dia ary vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ry rahalahy, raha misy olona azo ny ota tsinay aza dia atsangana anareo izay manana fanahy amin'ny fahamorana izy ka mievera ny tenanao. Fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany, mifampitondra izay mavesatra, aroka izany no ahatanterahanareo ny lalan'i Kristy. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra ka mitsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Faoka ny olona rehetra samy zahatoetra ny asany avy, dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olon-kafa, fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazoazina, fa izay afafin'ny olona no jinjainy, fa izay mamafy ho amin'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Aza mbaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoana andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro anaovana
dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana ray masino manamasinanay famarinana fanotena famarinana. eo am-pitsanganana no anataterahantsika ny hira fa 420 ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Hira 420 andinin'ny voalohany sy ny fahatelo dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Ary ao aorianany toriteny dia manao ny hira ny eselike eto amin'ny efitrikemma atapy-tanàna. Kami Sesositse meyuha omaliseani arimanda kisai fataimamitaka mifonau Antsika yewa kafahanandra Sesosi reyani Renuhisa ramisawa Ravako malala rehetra ao amin'ny tompo mbola ao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mioraina tsara aza miova ry lehilahy mahery. Zany ry havana no teny fanevantsika lehilahy kristianina no voizitsika tao anatin'ny efataona izay. Ary mifanandrify tsara fa tsy tonga ho azy amin'izao foto-kevitra lehibe mpanjinitsika efitsika emma mandritra ity volana May ity teny hoe mampahery ny fanahy masina, mampahery antsika lehilahy kristianina mahery ny fanahy masina. Ry havako, reo perikopantsika rehetra tamin'ity anio ity ry havana dia mbola manasongadina ny amin'izany fampaherezan'ny fanahy masina zany ho antsika rehetra fa tsy ho antsika lehilahy kristianina ihany. Na ny bokin'ny mpitsara toko 7:1-5 na ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 9:10-5 indrindra fa ny bokin'ny Galatiana toko 9:10 izay efa samy novakina tamintsika teo. Raha mba sitrakareo dia sokafantsika zany epistily ho an'ny Galatiana izany hanompanantsika izao afatra izao. Ity epistily ho an'ny Galatiana ity ry havana dia tena manasongadina ny fahafahana ho an'ny kristianina. Foto-kevitra lehibe ao anatin'izany epistily zany ihany koa ny fifandraisan'ny lalàna sy ny fahasoavana.
ary reo kristianina jiosy tamin'ny fotoan'andro izay fatrapifikitra amin'izany lalàna zany dia tsy tena nentina takatra ny mahazava-baovao ny filazantsara ka tsy nahagaga antsika loatra raha toa ka nanome tsiny, tsy nahagaga antsika loatra raha nokianiny mihitsy ny Paoly na ny tenany na ny fampianarany enina ny fahefana maha-apôstôly azy. Ary izany indrindra no hanompanantsika izao hafatra izao ho antsika lehilahy kristianina rehetra manerana ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'izao alalady hitrotroana mba afaka antsika izao, satria tsy mora ny zavatra niseho sy nitranga tamin'ny fotoan'androny, satria tantaratra tao amin'ity fiangonan'ny Galatia ity, indrindra koa tany amin'ny fiangonan'ny Korinto, ny fikatsahandreo antokony olona sasany te hanandratra ny tenany ho ambony noho ny hafa, izay mitondra ao amin'ny fifampiantsiana sy ny fifampiantaniana. Feo anatrehan'izany indrindra no nananaran'ny Paoly atsika, naprisiany atsika ihany koa mba hifampahery amin'ny alalan'ny fanamasina, ka izany fifampaherezantsika amin'ny alalan'ny fanamasina zany, satria ilay fanamasina mampahery atsika dia itsika koa tokony hifampahery raha mbola eto amin'ity tany fandalovana ity. Ka io fanamasina mampahery atsika io ry havana dia mampirisika atsika voalohany hampijoro ireo rahalahintsika izay mety ho lavo. Raha vao manomboka eo amin'ny andininy voalohany Paoly dia milaza mazavany hoe raha misy olona azo ny ota tsy na izany hoe miresaka amin'ny fahotana izay tsy ampozin'ny olona eo anatrehan'ny fanarahan-dia any Kristy. Hatrany amin'ny fahariana an'izao tontolo izao dia nisy lehilahy voalohany no ariana ro narian'Andriamanitra teto ambonin'ny tany, dia fantatsika rehetra fa ilay Adama izay lavon'ny fahotana sady, satria tsy nanaraka izay nolazain'Andriamanitra ry havana. Ka zavatra efa norarana dia mbola nininana tao, kanefa rehefa avy eo dia nanipy andraikitra indray tany amin'ny vehivavy, ary mbola nanipy andraikitra indray tany amin'ny menarana, dia lany andro mifampianty sy mifanometsitsika ry havana. Fa soa ihany fa ao ny fanamasina izay mampahery atsika, ao ny fanamasina izay mananatra atsika, ao ny fanamasina izay manolo-tsaina atsika mandrakariva. Satria araka ny voalaza Jesosy Kristy tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona izay miperikôpa atsika tamin'ity anio ity, dia hoy izy hoe fa izaho milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho dia irahako aty aminareo izy. Tsy avelan'Andriamanitra ho kamboty mandrakariva isika ry havana, izay mba Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara azy, izay ilay Andriamanitra mampahery atsika ninona zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainantsika, na amin'izay heverintsika ho manahirana indrindraindrindra, ny amin'izay heveriny ho fitsapana, ny amin'izay heveriny ho fizahan-toetra, na mety ho zavatsarotra lalovantsika na eo amin'ny andavanandrom-piainantsika, satria sehatra telo no ahitanantsika lehilahy kristianina amin'ny ankapobeny, na tsika ao an-tokantrano, na tsika miaina eny amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, fa indrindra koa tsika, satria tsika lehilahy kristianina dia miaina ty anivon'ny fiangonana.
Ary isika amin'ireo toerana telo ny tany saiko ireo ry havana dia matetika tsika dia lohany mpitarika. Ary izany indrindra no andraikitra sarobidy raha eto amin'ity perikopy ity no resahana fa lehilahy kristianina mampijoro ireo lavo, ireo nania, ireo zay ao anatin'ny zavatsarotra maro samihafa ry havana. Raha ty fahotana tsy naresahana eto amin'ity epistily ho an'ny Galatiana ity ry havana dia vokatr'ireo fampianarany diso maro samihafa izay nafafin'ilay ratsy amin'ny fomba sy fanao maro samihafa. Manamafy an'izany koa i Paoly any amin'ny Efesianina 4:4-5 manao hoe mba tsy ho zaza intsony koa isika ka ailangilana sy ampitambolombolen'ny rivotra sy ny fampianarana samihafa rehetra amin'izay petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hatanteraka ny hevitry ny famitahana. Izany hoe fahadisoana noho ny fandraisana fampianarana tsy mifototra amin'ny Kristy. Tsika lehilahy kristianina dia mitondra ny anaran'i Kristy, lehilahy kristianina. Amin'ny sampana atao amin'ny efijikemy manaky 8 dia ny lehilahy kristianina sy ny tanora kristianina ny tena mitondra zany hoe lehilahy kristianina, tanora kristianina. Tsy dia hoe manavanana antsika loatra hoe Dorcas na vehivavy kristianina na vokovoko manga. Le anarana sampana zao ny resahako fa tsika dia kristianina. Tsy gaga amin'izany tsika satria Jesosy lehilahy aloha zany no ahafantarantsika an'izany ary teo amin'ny fahatanorany no nandraisany andraikitra. 12 taona zany Jesosy zany dia efa nitory teny ry havana ary tena talao mihitsy ny ray aman-dreniny hoe aiza ianao tady azy. Fa ny olona irahan'Andriamanitra ry havana dia vonina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny fomba rehetra, satria raha tsy voatory amin'izao tontolo izao ny filazantsarany Kristy dia tsy ho tonga ny farany. Izany indrindra no mampahery antsika, indrindra amin'izao fanahy masina izao izay Andriamanitra mpampahery antsika, izay mampahery antsika satria amin'izao andro zao nge iza moa mba mampahery antsika? Indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao toatra ny olona samy maka ho azy, toatra ny olona lany andro mifampitsikera sy manakina, manakivy. Inona moa fanohatra amin'ny hoe mampahery, tsy hoe manakivy. Tsy mba misy olona mampirisika anao, manome hery anao, entinao miatrika ny zavatra atao. Fa ny ankamaroany ny zavatra hitantsika ankehitriny dia zavatra manakivy antsika. Na ny vaovao enitsika, na gazety, na mbava, na antsoratra dia zavatra atao mampalahelo no enitsika. Ao atokantrano ao, toa ray aman-dreny sy zanaka tsy mba mifampahery no hitao. Ary indrindra koa moa na aty amin'ny fiangonana azy, aty amin'ny fiangonana dia tompona andraikitra, indrindra moa amin'izao fotoana ny fanavaozana tompona andraikitra aty amin'ny fiainan'ny fiangonantsika izao ry havana, tompona andraikitra toa tsy mba mifampahery fa tompona andraikitra mifanometsiny no betsaka ry havana. Kanefa ry havana, amin'izao fotoana hitrotrona mbavaka antsika sampana lehilahy kristianina manerina ny sany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara zao, manana mampiavaka tsika sampana lehilahy kristianina dia ny lehilahy hitona ny namany sy ny ankonany, hanankina ny fiainany amin'Andriamanitra. Zany fotoamana zany dia fampaherezana, fampijoroana ihany koa ny efa lavo, fitomana ho ao ambalan'i Kristy. Zany no adidy miandry antsika lehilahy kristianina amin'izao fotoana hitrotrona mbavaka antsika izao ry havana, manangana ny mampijoro sy manangana ny efa lavo. Ary ny hira fanevantsika ary dia haitsika tsara ny hoe mijoro ny lehilahy hanatrahatra ny zavakendrena, tena vonina sa hampianatra ny firenena. Itsika no modely, itsika no fitaratra. Ary ao anatin'ny hira fanevantsika 5 koa zany
modely fitaratra zany, ary fitaratra foana tsika manomboka amin'io ankonana kely nomen'Andriamanitra atsika lehilahy io eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, indrindra aty amin'ny fiangonana. Lehilahy kristianina mampijoro ny lavo, zany no afatra hoentsika amin'izao alady lehilahy kristianina zao. Fa ny faharoa sady farany koa dia lehilahy kristianina mifampitondra izay manjo ny hafa. Zany hoe tsy lehilahy kristianina tia tena. Raha eto amin'ny andininy faharoa amin'ity epistily ho an'ny galatianina ity dia mazava le teny hoe mifampitondra izay mahavesatra. Teny efa enontsika amin'ny andavanandrom-piainantsika zany hoe mifampitondra izay mahavesatra. Izany ry havana, teny entina milaza sy fanantotanterana ny teny ampiasaina eto ry havana, anehoana ny fomba fiainana kristianina amin'ny lafiny maro, amin'ny fanohanana ireo rahalahy indrindraindrindra izay malemy, satria ny olona malemy no ampaherezina ireo olona mbola malemy amin'ny finoana indrindraindrindra. Ary zany no ao anatin'ny foto-kevitra teolojika iainantsika lehilahy kristianina voalaza ny fitsipika fototrany, ary efa namoahantsika boky fitaizana voaingana ny hoe hitory ny anaranao amin'izy amin'ny rahalahy koa, hitory ny anaranao amin'ny rahalahy koa. Izany no ahafantarana sy anehoana ny fomba fiaina kristianina izay efa hiainantsika araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 4:10 ny andininy voalohany hoe raha isoa ny malemy finoana nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny malemy indrindra ry havana no antsoin'Andriamanitra matetika hanatanteraka ny asany, ary izany indrindra no ahafahantsika naneo an'ilay foto-kevitra teo hoe mifampitondra izay manjo ny hafa. Zany hoe mifampitondra izany dia misy voambolana maromaro mitovy amin'izany hoe mifampitondra, mifanampy moa zany raha atao mahitsy hoe mifanampy, mifanohana, ary indrindraindrindra dia mifampivavaka. Zany ny lehilahy kristianina ry havana, lehilahy kristianina vontony vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny. Ary zany moa matetika fahalementsika lehilahy, eny fanahintsika milazo lehilahy kristianina aza, do lehilahy mandeha amin'ny herin'ny tenany fotsiny, mandeha amin'ny tanjaka sy izay mety ho tombon-dany, kanefa reny avy amin'Andriamanitra. Fa matetika ilay fototra hiainantsika dia ny lehilahy kristianina olony vavaka. Zany ry havana no tokony ataontsika lehilahy kristianina raha te hijery an'ireto ankonana sy ny andraikitra maro samihafa tsika. Ny vavaka ataontsika dia hoe Jesosy ampio amin'ny andraikitra samihafa izay andrahanao ahy, arovy reto ankonako reto. Zany ny vavaka tokony ataontsika andro aman'alina. Lehilahy tia vavaka, zany no lehilahy andrasan'ny fiarahamonina, ny firenena, ny fiangonana ankehitriny ry havana. Satria ninina zavatra ataontsika rehefa tsy ampivavaka tsika, ninina entam-bavesatra dia tsy ho tanteraka izay fikasana tsara rehetra ao anatintsika. Satria ny teny hoe entam-mavesatra dia ilazana entana apetraka amin'ny toerana anankiray, mety ho fitanterana,
Raha ny Matio 7:24 dia entana apetraka eo amin'ny lamosiny biby fiompy. Izany ry havana hoentina solanjaina amin'ny toerana izay tiany tompony hitondrana azy. Zany natao hoe entana mavesatra. Ry havana, fa io entana mavesatra izay mety tsy ho zakatsika io tsaroa fa maivana io rehefa miaraka mitompontsika mitondra izany, rehefa apetrakatsika amin'Andriamanitra izany entana mavesatra zany dia tonga maivana izany. Ry lehilahy kristianina, ry lehilahy mahery ô. Ary raha ity epistily ho an'ny Galatiana ity ry havana dia mbola mampianatra atsika ihany koa ny amin'izay mba tokony hitsinjovantsika ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Aok'izay ampianarina ny teny mba hafoy zavatsoa ho an'izay mpampianatra. Ary tsy vitan'izany fa ery amin'ny 9:7 aza mba-ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Lehilahy kristianina tsy ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, tsy hoe ny sampana Dorcas ihany no malaza amin'izany fanaovana asa soa zany, fa tokony ho ataontsika lehilahy kristianina koa zany ry havana. Lehilahy manana ny fanahy ny fahafoizana, zany no andrasan'Andriamanitra. Raha te hifampitondra izay mavesatra zany, tsy ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, mafoy ho an'ny rahalahy izay tsy manana. Izany no tokony ho ataontsika. Ary zany koa ny voalaza ny fitsipika antsika hoe lehilahy mampandroso ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra, lehilahy mandray andraikitra amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Zany ry havana no tarigetra atsika. Dia tokony hoe zahantsika ny manatanteraka izany fa tsy napetraka ho fitsipika fotsiny ireny, fa napetraka fitsipika iainana. Fa tsy ny fitsipika nefa ny zava-dehibe. Ary izay le ambara eto amin'ity epistily ho an'ny Galatiana ity ny hoe nanana anjara asa manokana tamin'ny adina trehan'ny fiangonana ity epistily ity, tamin'ny ohatra tamin'ny andron'ny réforme tamin'ny taonjato 19, ny amin'ny fifandraisan'ny lalàna sy ny fahasoavana izay lasa nisy fifanoherana. Dia efa namafisany zany amin'ny soratra masina hoe tsika tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Ry havana, dia zany no tokony masoa antsika lehilahy kristianina ankehitriny voavy nankalazan'Andriamanitra noho ny 50 taona niorenantsika sika izay nafinaritra ny tanterana tany amin'ny farany atsimo nosy tany Fort Dauphin, nahitana lehilahy kristianina arivo akoatra ny tao atoerana manerana ny Madagasikara, izay nanehoantsika fa tsy lehilahy malemitsika fa lehilahy maherintsika. Ary rehefa lehilahy maherintsika dia mila mampahery ny hafa ihany koa isika ry havana. Raha fitinina izany rehetra izany ity epistily ity dia mampirisika atsika ny amin'ny andraikitra sarobidy omen'Andriamanitra atsika, dia ny mampijoro ny efa lavo ireo nany kanefa koa dia ny fampitondrantsika izay mahavesatra amin'ireo rahalahintsika. Ka ny zava-dehibe imasoantsika amin'izany dia ny fitoriana ny filazantsara. Ary zany ry havana no asa sarobidy andrahan'ny tompo antsika kristianina, tsy ny lehilahy kristianina ihany. Ary teny ampitaina amin'ny sampana rehetra fa tsy ny sampana lehilahy kristianina ihany, fa ny sampana izay tsy mitory filazantsara, tsy mendrika izany sampana izany ry havana. Fa tonga amin'ilay tenin'ny Ntaolo hoe malaza be raharaha ka ny volovary indray no adino. Dia ny tena tanjontsika lehilahy kristianina hitona ny rahalahintsika, izany no nananganantsika sy namerenantsika indray ny zatovy lahy kristianina, fa dia ny mbola kely zany dia teizany fa tsy andrasana hoe efa ho lehilahy lehibe,
fa na izany aza nefa teo koa ny tarigetratsika hoe mba ho lehilahy lehibe matratry ny ohatry ny alehibe ny fahafenon'ny Kristy, zany ry havana no tanjona, ka tsy lehilahy lehibe amin'ny vatana fotsiny fa lehilahy lehibe ara-tsaina ary indrindra lehilahy lehibe amin'ny fanahy, ilay fanahy masina izay mampahery atsika. Teo an'Andriamanitra mivoninahitra ho amintsika ny fiadalana. Amen.
ivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray zanaka ary fanamasinao, Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny fahariny ianao, ary Andriamanitra ny fahatsarana, Andriamanitra ny fitaizana, Andriamanitra ny fanabiazana, Andriamanitra fanahy ianao ary fanahy mahery no fanahy ao aminao Jesosy. Sotranao zahay no ity alahady natokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina rehetra manerana ny sahan'ny FJKM hatrany ampita-dranomasina, zay tsaroanay ambavaka fa ianao Tompo no Andriamanitra'ay, ianao no mpanjakanay, ianao no reharehanay. Ary misotranao zahay no ny teny zay nampitondrainao ny mpanomponao, mitaiza anay, manabe anay, mamolavola anay, mananatra anay ary mampahery anay koa. Ary anisan'izany ny atonga anay tokoa tena ho tia anao amin'ny toetra, amin'ny fihetsika, amin'ny famindra, amin'ny fijery, amin'ny atao Jesosy. Ary indrindra ny bokin'izany Galatiana zany mampianatra anay ho tena hanana ny toetra ambony tokoa amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra. Nefa tsy toetra ihany no ampianarinao anay, fa ampianarinao koa zahay rehefa matahotra anao, rehefa manaiky anao, rehefa manatona anao, rehefa tsara orinao aminao Jesosy dia hanao ny asanao. Namora na sarotra, na manahoana ny hery zay nomenao anay lehilahy kristianina, ny fahaizana, ny fahalalana entinay manatanteraka ny asanao, ary ijoro ho toy ny lehilahy mahery tokoa. Ary manomboka avy amin'ny zaza kely zany, ny zatovolahy, ary tonga aminay lehibe, mba samy hanolotra ny fotoananay, ny fahaizanay, ny mombanay manontolo ampiasainay amin'ny fanompoananao. Dia meteza anao Jesosy hiasa amin'ny fiainanay rehetra. Ary mbola maro aminay Tompo ny variana sy sindrina n'izao fiainana izao, ka manamaivana indraindray ny asanao. Meo anay ny fo mafana ho tianao ifikiranay aminao, ary esory aminay Tompo zay tsy akasitrahinao, zay tsy nambolenao, zay tsy avy aminao, fa omeo anay kosa ilay fanahy masinao, fanahy maherinao, satria zay omenao ny fanahy masina dia hiavaka eto anivon'ity zao tontolo zao ity, hanana toetra vaovao, hanana fihetsika vaovao, ary ho tia hanompo anao amin'ny hery rehetra. Dia izany sy zay rehetra mahasonay Jesosy ngatanay, ary trotroinay mandrakariva ambavaka. Ary faly zahay mametraka eo an-tananao ny lalana zoavinay, ny asa kasain'ny sampana lehilahy foibe maro samihafa ireo asa tsaronay mbavaka, ny foibe zay ray aman-dreninay manomboka avy amin'ny filoha ny Docteur Irako Andriamazo Ami mianakavy, ny brao foibe miaraka aminy, ireo mpanatanteraka rehetra tarihin'ny Docteur Rakotondray John Mpitandrina, zay manana ireo ekipany rehetra, ireo Tony sy Tale Jesosy, zay miezaka tokoa rantsan-tananao mandehandeha manefa ny anjara fanompoana samihafa. Ny synodam-paritany rehetra zay misy ato amin'ny FJKM, na ito Madagasikara, na any ampitan-dranomasina, taio Jesosy ny asa zay nomenao azy ireo, ka sain'izy ireo, vavak'izay ho an'ny fitandremana rehetra, vavak'izay ho an'ny sampana rehetra, mivavak'izay ho an'ny tompona ndraikitra rehetra, mivavak'izay Jesosy ho an'ny namanay zay mbola any velany vala variana n'izao fiainana izao. Raha mety ianao dia hiroso izy ireo hanapa-kevitra hanolo tena ho anao.
izany no vavaka eto Jesoa ary fifaliana ho anay ankehitriny ny miombona amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe aranay izay miranitra ho masina mianaranao ho tonga ny vavakanao atao sitraponao ity atanatanaky ny miranitra neo ny mianatra sahaza ary mamelana ary tahaka ny milana izay lehibe taminay ary izay mitondra anay fakafana menafana ray nyvatsy anao vavakana sy hery ary mivoninahitra man'izay. Amen. Iroso amin'ny asa vavolombelona isika araka ny fandarana eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira fanevana eselike mijoro ny lehilahy tondra ny afatra ho antsika ny filohan'ny sampana lehilahy kristianina FUB FJKM. Pianati Christi Itauna ni leilai Uanandi amani trae Vitara kami asa Vitara kami Dena pianati Christi Leila Dena pianati Christi Papa Petrakisika riavana afatra ho an'ny sampany lehilahy kristianina miorena tsara aza miova ary lehilahy mahery Koritianina voalohany toko 5:20 andininy 7:20 Pitsara toko 9 andininy 12 tapamby ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony Filipianina toko 2 andininy 13. Izany tenin'ny soratra masina izany no entinay mamangy atsika fianaka bimbe ny sampa lehilahy kristianina FJKM na hatratra izao lahady natokana hitrotrona ambavaka ny lehilahy kristianina tsy ankanavana rehetra eto amin'ny sahany FJKM. Isaoran'Andriamanitra noho ny amarana atsika ampifaliana ny tao-piasana 9:20 4:20 noho ny asa vita sy ahatrarantsika izao tao-panavozana izao fa izy no avian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony
izy ane no memboninaitra mandraka riva romanina toko faraky ambe folo andininy fa enina amy telopolo arabianika ianareo tomponandraikitra vaovao zay efa voafidy amin'ny tao-piasana 4 amby 4 valo amby 4 eo anivo ny fitandremana na synode apartany tomponandraikitra vaovao ampaherezina koa ianareo izay tsy mbola na efa amita izany ao anatin'ny fanoloratena sy fandraisana andraikitra ary manaraka ireo fandaminana eo anivon'ny fiangonana mba hisehony ny voninahitryandriamanitra koa amin'izany mangataka aminareo amin'ny rahalahy noho ny famindrapon'andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina amantara anareo ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina romanina toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 2 manantanteraka hatramin'ny azakazaka masina isika lehilahy kristianina ka manetana sy mitaona ny zanaky ny fiangonana rehetra amelanja ny fianakaviana andala ny fahamarinana sy hiaro ny tontolo iainana ary andray andraikitra amin'ny sehatra misy azy eo amin'ny firenena araka ny fitina rof roti ianareo ny fanasiny tany fa raha mifanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy tsy misy heriny anaovana na inona ny inona intsony izy ka arina anivelany ho itsahany olona ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao tsy azo afenina izay tanàna miorona eo atapo tendrombohitra Matio toko 5 andininy 17 fa 14 raha sitrapon'ny tompo dia atao amin'ny vatomandry synode apartany 2 Kristy fanantenantsika atao masina tsimo ny 7 Aogositra 2024 ny fionambe ny sampalelahy kristianina zay etana fampianarana sy lalao maro isan-karazana ary fotoana kasitrahana ny mpanompony Ravelo manana Victor zay borao na haritra taona maro teo anivon'ny sampalelahy kristianina FJKM manomboka ny alaka misy ariva 7 sy 7 Aogositra 2024 no anatanterahana ny zaika be zay atrehan'ny solotena isaka ny synode apartany araka ny fitsipika fototry ny SLK koa amitaonantsika mba hitrotro ambavaka izany fandaharam-potoana izany ho tanteraka soama tsara eo ambany fitantanan'Andriamanitra sy manentana antsika ho tonga maro fa efa vonina ny mpandray anjara amin'ity taon'ity koa ny jobily fisotroronon'Andriamatoa randria miadana Solofison mpandraraha eo anivon'ny sampalelahy kristianina foibe ny fiasa mivavaky ny marina dia mahery indrindra Jakoba toko 5 andininy 14 tapamby tsarovy ny asantsika amin'ilay lalan'ny fandrotsahana ny rakitra amin'izao lahady ny SLK izao ka ny fanahy masina izay mampaherantsika no fanotra lehibe anatanterahantsika ny asan'Andriamanitra mijoto sy fifaliana araka ny soratra masina hoe fa fantatro fa ny fahazotoanareo ary ny zotom-ponareo dia mampirisika ny maro Korintianina 2:7 eo anatrehan'ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny sy ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mampaherantsika lehilahy amin'ny asa fanompoana sy ny andraikitra nomen'Andriamanitra antsika samy mitrotro ambavaka ny asa rehetra zay sahany ny foibe FJKM sy ny sampany lehilahy kristianina foibe amin'ity taona 2024 ity voninahitry'Andriamanitra irery ihany manao velomanareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Antanarivo 1 volana Marsa 2024 ny tony
raha miandra ny renana itonsoa avitra mpitandrina ny filoha rakoterso benjamin désiré ho an'andriamanitra eo rerian'ny voninahitra amen. Revana malalo amin'ny tompo amarana ny fotoana isika eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira raika amin'ny 700 andininy voalohany sy ny fahatelo dia apetraka amintsika ny tsodranomasina hitsangana isika izao. Amira ue raiso ny tsodrano izay tolonina amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo samy ho tanteraka ka ho saina iray sy vava iray noentinareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Petraka isika dia mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny sy ny Zanaka ary Izay ny fampifavahana ny rahantsika tamin'ity androany ity inonay fa nahazo am-panahy ianao tao anatin'izany dia manome fotoana anao izay ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.